Nanomboka ny alakamisy lasa teo kosa ilay hetsika tsena be ny sakafo sy ny lakozia izay tanterahana etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina entina hanomezana fahafaham-po ireo andriambavilanitra amin'ny ankapobeny. Ity hetsika ity isany mampiavaka izany ihany koa ny karazana fifaninanana samihafa izay hita eny an-toerana. Tsy afa-misaraka fa mifanaraka amin'ny fiainan'ny olona andavanandro ny fikarakarana ny lakozia sy ny tontolo manodidina izany. Izany indrindra no antony nahatonga ny Showbiz Company nikarakara hetsika iray dia ny tsena be ny sakafo sy ny lakozia izay natokana ho an'ireo kojakoja an-dakozia sy ny sakafo rehetra mifanaraka amin'izany. Tafiditra amin'ny andian'ny faharoa ny hetsika ary mampitombona niaraka tamin'izany ihany koa ny isan'ireo mpandray anjara. Ka raha trano efa misy 500 ny teo aloha dia niakatra 200 izany ankehitriny. Ny mampiavaka tamin'ity indray mitoraka ity ihany koa dia ny fisian'ny fifaninanana amin'ny fikarakarana sakafo. Andro fahatelo amin'ny tsena be ny sakafo sy ny lakozia arak'ireny hitanareo ireny samy manana zavatra tediaviny ny olona ato ny resaka sakafo sy ny fitaovan-dakozia. Dia eo ihany koa ny asa tanana vita malagasy izay mifandraika amin'ny lakozia toy ny resaka set de table sy ny zavatra beauté. Araka ny hitanareo eny manomboka manampy stock daholo ny mpandray anjara tsirairay satria na afa-po zany hatreto ny vente dia mbola maraina moa tsika izao zany mbola tsy dia tena hita hoe ohatrany ahoana ny résultat androany fa mananteny izay fa mbola tsara mihoatra ny maly ny androany sy ny rapitso. Mpifaninana miisa 7 nandray anjara tamin'ny fifaninanana mahandro sakafo ary mpikarakara lakozia matianina toa ny chef Vonjy sy ny chef Mariette no isan'ny mpitsara ny fifaninanana. Ireo mpiara-miasa amin'ny Showbiz Company moa no isan'ny hanolotra ny loka ho an'izay tafekatra ny dingana famaranana ho amin'ny rahampitso. Tsy ny voalohany izay mendrika indrindra tamin'ireo nifaninana ihany no azo loka fa na ireo 5 nifanintsana tamin'ny dingana famaranana ihany koa dia azo ny anjarany. Rahampitso dia mbola omena fahafaham-po ireo mpitsidika amin'ny vidin'entana mirary.